mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba atsika rehefa malalatra ity talata fa 13 ny volana desambra ity. Ny soratra masina izay voalahatra ho mofonaina ho antsika rehefa malala dia ny Samoela faharoa, boky faharoan'ny Samoela toko fahafito andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Samoela faharoa toko fahafito andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Vaketsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa lazao amin'ny Davida mpanompoka hoe izao no lazain'i Jehovah tompon'ny maro, izaho no nakanao avy tany an-tsaha dia avy tamin'ny andrasanao ondry mba ho mpanapaka ny Israely oloko, ary nombanao tamin'izay nalehanao rehetra, ka naringako tsy ho anoloanao ny fahavalonao rehetra, ary omeko anarana malaza tahaka ny anaran'izay lehibe ambonin'ny tany ianao, ary ividy tany ho an'ny Israely oloko sady amponinasy ka dia andro fahaizay amin'ny foninany, ary tsy ananay ahy intsony izy, ary ny zanaky ny faharatsiana tsy hampahory azy intsony tahaka ny nataony taloha, sy tahaka ny hatramin'ny nanendreko mpitsara ho mpifeny Israely oloko, ary ampiadana anao afaka amin'ny fahavalonao rehetra. Alazain'i Jehovah aminao koa fa hanome taranaka ho anao izy, ary rehefa tapitra ny andronao ka hody mandry any amin'ny razanao ianao dia hatsangako andiby ianao ny zanakao izay aterakao, ary ampitoeriko ny fanjakany, dia io no anao ny trano ho an'ny anarako, ary izaho kosa ampitoetra ny seza fiandrianan'ny fanjakany ho mandrakizay. Izaho ho rainy, ary izy ho zanako. Raha manao izay meloka izy dia hanarika ao amin'ny tsorakazon'ny olona sy ny kapoko ny zanak'olombelona, nefa ny famindrapoko tsy mba hiala aminy, tahaka na nesorako izany tamin'ny Saoly izay nesoriko teo alohanao. Ary ny taranakao sy ny fanjakanao hitoetra eo anatrehan'ny mandrakizay, ny seza fiandronanao hitoetra mandrakizay. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity faminaniana ity rehefa malala dia faminaniana izay noentin'ny Natana dia mpaminany izay tao an-dapan'i Davida. Mandrakariva moa dia misy mpanolotsaina tahaka ny tavam-potoanany antikity rehetra, dia eo akaikin'ny mpanjaka misy mpahita, misy mpanolotsaina ara-panahy azy, na mpanolotsaina koa amin'ny fahendrena. Fa tahaka izany koa Davida dia nanana ireo mpanolotsaina izay ara-panahy teo akaikiny, na tahaka ny Saoly dia nanana ny Samoela, saingy Saoly tsy niaino ny Samoela. Dia i Davida moa dia nanana ny tapany voalohany, nanana Samoela izy teo akaikiny, fa ateo ina dia nanana ny Natana izy. Tahaka an'izany koa ry Isaia mpaminany dia mpaminany tao an-dapa, ry Daniela dia mpaminany tao an-dapa. Izany hoe isaky ny efa fanao mihitsy tamin'ny andro taloha hoe misy mpanjaka dia akoatran'ny mpanolotsaina ny ara-tafika, mpanolotsaina ny amin'ny lafin'ny fandraharana, dia eo ankilany eo koa ny mpitondra fivavahana na ny mpanolotsaina ara-panahy sady mpanolotsaina amin'ny fahendrena raha teo. Dia i Natana dia tahaka izany teo akaikin'i Davida izy izay nitondra ny tenin'Andriamanitra mpaminany. Dia dindinika folo ny fanaovan'i Natana tamin'ny Davida, tonga mamangy an'i Davida Natana, ary dia teny fohy no resahan'i Davida tamin'ny Natana, tsy politika fa zavatra ara-panahy. Dia hoy Davida tamin'ny Natana mpaminany zany amin'ny andininy faharoa manao hoe akory izany izaho mpanjaka mitoetra amin'ny trano Sedera. Sedera zany dia hazo tsara nalaina avy any amin'ny faritry Libanona iny, hazo tsara fanaovana lapa, mety ho tatahaka ny voamboana aty amintsika na ny hazo mena avy aty amintsika. Ary dia hoy Davida manao hoe akory zato za mitoetra amin'ny trano Sedera, nefa ny fiaran'Andriamanitra mitoetra ao anatilay. Izany hoe nisy fahatsiarovan'i Davida tena zany manao hoe za ty mipetraka amin'ny trano tsara, nefa ny fanak' Jehovah, ny fiaran'ny fanekena tsy ao anatin'ny trano tsara
fa any an-dapa any amin'ny trano la ivelany lapa izay teny taonan'indrona ny Davidy zay izay feo any feritrretany Davida tsy mandry zay hoe ahoana moa no miadana nefa ny asan'Andriamanitra tsy vita, ahoana moa no ampiadanin'Andriamanitra kanefa ny tranon'Andriamanitra zara fa vita na tsy milamina araka ny tokony ho izy ny fiaran'ny fanekeny. Ren'Andriamanitra zay, ren'Andriamanitra zay sentony Davida zay naniriny hoe tsy mety zao toerana misy azao raha toka ny asan'Andriamanitra tsy vita. Ren'Andriamanitra zay sentony Davida zay dia ny alin'iny ihany de naniraka anatana. Andriamanitra ny teny tamin'ny Davida hoe mandehana lazao amin'ny Davida izao teny izao. Dia ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy faha enina ambin'ny folo izay novakitsika teo dia apahany am'izany hafatra nampitondraina anina tany zany ka olazaina any Davida. Davida zay tia ny asan'Andriamanitra. Davida ny atsiary hoe tsy sambatra raha tsy vita tsara ny an'Andriamanitra. Dia ilay votoatin'le hafatra ara dia anakiroa. Tapany voalohany ny andininy voalohany, andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy faha ambin'ny folo ary andininy faha roa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faha enina ambin'ny folo. Hafatra ho an'ny Davida ary hafatra ho an'ny taranaky Davida. Ny hafatra ho an'ny Davida de izao manao hoe satria ianao tia an'Andriamanitra mihoatra noho ny tenanao aza, satria ianao mieritreritra ny fanompona an'Andriamanitra, satria lalainao le teny hoe tiavany Jehovah'Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, de izao hoy ny Tompo hanontrotra anao ary hitay anao amin'izay alehanao rehetra. Andininy fahasivy. Rehavako marina loatra fa itsika moa protestanta de ndraindray tsy de manao loatra ho zava-dehibe tsy de manao loatra ho zava-dehibe lay hoe ny asa tsy tahaka ny havatsika katolika. Ny havatsika katolika zay tena manao ho zava-dehibe mihitsy lay asa endrika hita maso, lay asa endrika hita maso, lay ohatra hoe lay fanompona hita maso, lay fanompona hita maso tahaka ny hoe rehefa mivavaka de mampiasa saplena, na rehefa mivavaka de mandohalika, mety manao empoka azy indraindray, mety misy tenitenenina atao tsenjery, ny fanenenana sy ny tahaka zany. Misy fihetsika zay ataotsika hoe fanaporofona amin'ny endrika ivelany fa mivavaka. Misy an'izay ataotsika hoe spiritualité katolika zay manome toerana mandresy lahatra ny tena, ny vatana, ny tena maha-olona mba hitodika amin'Andriamanitra. Satria ny nofo malemy dia ilaina ny fahafoizana tena am'izany vavaka izany. Fa ndraindray adino zay aty amintsika protestanta, raha isika tsy de manao zava-dehibe loatra lay asa, fa raha isitsika ho ampanahy avokoa ny zavatra rehetra, raha isitsika ho ampanahy avokoa ny zavatra rehetra, ary de ndraindray maivana lay fahatserovatenatsika. Lay Andriamanitra tompontsika marina fa Andriamanitra tsy manao takalo amintsika mihitsy hoe ataovy ny asako de tahiko ianao, tsy zay loatra ny Andriamanitra ny testamenta vaovao. Fa Andriamanitra ny testamenta vaovao de mahafantatra zay tokony ho anao. Zany hoe ny zavatra zay raisinao avy amin'Andriamanitra de tsy takalo ny asanao akory, zay eo amin'ny testamenta vaovao. Ny zavatra zay omen'Andriamanitra anao tsy takalo ny asanao akory, fa fitiavan'Andriamanitra tsotra fotsiny zao. Zany hoe tsy hoe satria ianao nanao zavatra tsara dia nomen'Andriamanitra an'izao karazam-pitahiana maro zao, tsy zay amin'ny soratra masina testamenta vaovao. Fa satria tian'Andriamanitra fotsiny zao ianao aloha voalohany indrindra, ary tian'Andriamanitra fotsiny zao de omeny an'izany rehetra zany. Zany hoe miloha ny fitiavanao an'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra anao. Zay fotsiny ihany ny tian'ny testamenta vaovao lazaina manao hoe lay Andriamanitra zay tompontsika io dia tiatsika, miloha ny fitiavantsika azy. Zany hoe ny fitiavantsika tsy lasa loha mihitsy noho ny fitiavan'Andriamanitra. Mba tsy atokany hoe ny zavatra zay eo amintsika de takalo ny fitiavantsika an'Andriamanitra, tsy mendrika handray zavatra amin'Andriamanitra akory isika amin'ny mahampanotatsika, fa Andriamanitra tiatsika mialoha. Dia eto anefa somary ataotsika hoe lazarena ny bokin'ny Samuela
dia manao hoe zao noho izy satria ngenao tia ny asan'Andriamanitra, satria ianao mitsetra, satria ianao malahelo, satria ianao ritraina am'izany fanompon'Andriamanitra zany zao manome toko kosa Andriamanitra fa mamaly fidianao. Manana ohatra tsika fa itsika protestanta ndray tsy de manao an'izay, tsy de manana zay fomba voatery zay hoe mifanakalo amin'Andriamanitra ve, mifandahatra amin'Andriamanitra ve, hiady varotra amin'Andriamanitra ve, hoe za Andriamanitra nanao an'izao de mba omeo an'izao, tsy zay loatra. Fa nahoana kosa nefa de marina ao anatin'ity baiboly ty manontolo fa tsy foana ny fikelezantsika aina ao amin'ny tompo. Rehefa manao zany asa fanompoana izany isika de fantatrareo Paoly fa izao Andriamanitra tsy mba tsy marina ka anadino izay mety ho fikelezanaina. Andriamanitra tsy mba tsy marina ho ny epistily any Hebreo ka hanadino izay mety ho finiavana ataotsika amin'ny asa fanompoana. Atao manamarina izany re afaka malala ity boky ny Samoela ity eo amin'ny tantaran'i Davida manao hoe satria ianao nieritreritra ny fanompoana, satria tao am-ponao ny fanompoana, tao anatinao ny alahelo momba ny fanompoana, ny alahelo momba ny trano, momba ny fanaky Jehova de zao izaho koa alahelo anao, izaho koa hanombotra anao ny tompo ny Davida. Afaka malala fitahina maro samihafa ara no nampanatery'Andriamanitra ho an'i Davida. Tsy mivavaka ho an'ny fitahina itsika averinay indray, fa tsika mivavaka misaotra an'Andriamanitra fa efa nahazo fitahina. Ary zay raha teo ny teny natana tamin'ny Davida eto manao hoe zao ny afatry Jehova manao hoe izaho no nakanao avy tany an-tsaha de avy tamin'ny andrasana ondry mba ho mpanapaka ny Israely oloko, ary nombanao tamin'izay rehetra nalehanao aho, ary dia homeko anarana malaza tahaka ny anaran'izay lehibe ambonin'ny tany ianao. Zany hoe mbola tsy niteny akory Davida manao hoe akory zatsy za mitoetra amin'ny trano sedery nefa ny fiaran'Andriamanitra kosa mitoetra ao anatin'ilay. Mbola tsy niteny an'izay akory Davida de efa nilohan'izay fitiavan'ny Davida ny tranon'Andriamanitra zay ny tenin'Andriamanitra manao hoe enao ange tany an-tsanona tsoko e, enao ange faralahan'olona, enao ange ny madinika dritra amin'ny taranaky Jese, enao ange lay olon-tsotra tambany vohitra mpiandrondry nona tsoko ho tonga mpanjaka. Zany hoe lasa aloha amin'ny fitiavany Davidan'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra ny Davida. Saingy eto kosa de ampatsehivony Samoela fa tsy diso safidy Andriamanitra nividy an'i Davida, ary tsy diso safidy Davida nanaiky ny fanomponan'Andriamanitra. Afaka malala pino ianao de zao tsy mbola misy olona teo anatin'ny tantara na kristianina azy nandray mandeha araka nanenina manao hoe tahak'izay aho tsy nanompo an'Andriamanitra, na hoe matiantoka nanao adidy ho an'Andriamanitra. Tsy mbola nisy tao anatin'ny tantara asa rehefa nahita ianao, fa tao anatin'ny tantaran'ny soratra masina manontolo de mbola tsy nisy olona niteny manao hoe matiantoka nanompo anao Andriamanitra, na hoe very ny fotoanako tamin'ny fanomponanao Andriamanitra. Mbola tsy nisy izany tao anatin'ny baiboly. Raha misy an'izany angamba mety amin'ny olona amin'ny andro fiankehitriny zay mety ho tsy maro toerana ny finoana, fa tsy mbola nisy olona ka nanenina tamin'ny soa nataony ho an'Andriamanitra. De afaka malala pino ianao de zao matoky fa tsy foana ny fikelezanainao amin'ny tompo, ary raha ritraina amin'itony asan'Andriamanitra itony isika de zao ry afaka malala Andriamanitra manampy sy mihazona atsika. Fa ny faharoa zay andininy fahavalo, andininy faharoambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahaenina folo dia manome toko koa Andriamanitra ho an'ny taranaky Davida. Manome toko izy ho an'ny taranaky Davida manao hoe eny, tsy ho anao ihany fa ho an'ny taranako koa, satria tia ahy ianao, matsy an'i Davida io, satria marina ianao de zao hitahy ny taranaka ao. Taranaka zay mbola tsy misy, mbola tsy eo amin'ny fanjakana, fa de omen'ny tompotoko manao hoe ho eo mandrakariva ny taranaka ao mandrakizay. Hoe afaka malala raha misy lova sarobidy tena apetraka ao an'ny taranaka ao de ny fanomponan'Andriamanitra. Ndray tsika mantsy miezaka mafy ny hoe ametraka zavatra tsara ho an'ny taranaka, miezaka mafy isika anao zavatra migoavana ho an'ny taranaka. Zava-dehibe reny ry havako hita maso ihany, fa ny lova tsara indrindra
apetraka ao an'ny taranakao de ny fahatahoranao an'Andriamanitra. Io fahatahoranao an'Andriamanitra io de kapital na reny vola apetrakao olovan'ny taranakao. Ay fikelezanao ain'io, ay fitiavanao an'Andriamanitra io, ay io fanomponao an'Andriamanitra io dia tsy mivaly ho anao ihany fa miatraika koa amin'ny taranakao. Soatra masina no miteny an'izany eto ry havako, ary tsy ndre mandeha ny soatra masina miteny an'izany fa matetika mihitsy ho tahina ny taranaky ny marina ny bokin'ny Salamo. Zany ry havako malala de zao io fikelezantsika haino amin'ny tompo mety tsy mametraka zavatra be dia be tsika ho an'ny taranakitsika satria mety ao anatin'ny fantrana angamba ny firenena, mety ho tsy manana vola be apetraka ho na trano marina, fiarakodia marina na zavatra maro apetraka ho an'ny taranatsika isika satria ao anatin'ny fantran'ny firenena. Fa izao ny fahatahorantsika an'Andriamanitra sy ny fifikirantsika amin'ny finoana dia manjary hitahian'Andriamanitra ny taranaka ao aoriana. Soatra masina miteny an'izany ry havako. Ary iza moa no milaza ry havako fa izao toe-javatra iainantsika, na de ao anatin'ny fahoriana azy sika, na de ao anatin'ny zavatsarotra azy sika, iza moa no milaza fa tsy nohon'ireo razantsika no ray aman-drenitsika ny fikitra tamin'ny finoana no mbola mahatoy izao atsika. Ary hita zany ry havako malala, noho ny ranony martiora, no rasalama, no ray aman-drenitsika tsy ny kely soroka, ny kely aina fatratra tamin'ny fanomponan'Andriamanitra de zao manjary tahin'Andriamanitra isika. Tahin'Andriamanitra isika tsy noho ny fahatsarantsika raha io tenen'ny bokin'ny Samoely io, fa tena noho ny fahamarinana ireo ray aman-drenitsika izay nitoetra tamin'ny fahamarinana amin'ny finoana, nitoetra tamin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Lafako malala mampahery antsika kristianina zany etsona diny tsotra masony tony hoe haikay mety tsy manana vola be, mety tsy manana lova, mety tsy manana zavatra tsara hita maso apetraka ho an'ny taranaka isika satria manapetra ny hery. Fa izao ay fahatahorantsika io, ay vavaka ataotsika ray aman-dreny io, ay fahendrena sy fikirantsika amin'ny finoana io de zao manjary miteraka fitahina ho an'ny taranakitsika. Avako malala kelezo aina raha ny fanomponan'Andriamanitra, kelezo aina izay efa nampianarina anao ray aman-drenika io, fa izany dia olova tsara olovan'ny zanakao amin'Andriamanitra. Ary eto rehefa koa malala de tena maneho mihitsy ny tompo ny alehiben'ny fahasoavana. Hoy izy amin'ny Davida manao hoe izao no rainy, mantsy ny taranak'i Davida zany. Hoy izy manao hoe ny taranakao de izao Jehova no rainy, ary izy ho zanako. Raha manao meloka izy dia anariko mitsorakazon'ny olona sy ny kapoko ny zanak'olombelona, nefa ny famindrapoko tsy mba hiala aminy. Rehavako malala, io ny mahamarina lay atao hoe fahasoavana. Rehefa zanak'Andriamanitra de zanak'Andriamanitra hatramin'ny farany. Ny fahasoavan'Andriamanitra lehibe lavitra noho ny fihodinany taranak'i Davida, noho ny fihodinany taranak'i Davida. Raha mantsika mieritreritra manao hoe nanota de mila vozina indray ve zany sa ahoana, tsy tia atsony ve zany Andriamanitra? Rehefa zanak'Andriamanitra indray mandeha de zanak'Andriamanitra mandrakizay. Zay ny dikan'io teny io, manao hoe ny famindrapoko tsy alaminy mandrakizay, zanako izy ary zao rainy ho Jehova, ary tsy alaminy mandrakizay ny famindram-poko. Fa raha manota kosa izy ho anariko amin'ny tsorakazo ny zanak'olombelona, ho anariko. Afaka malala raha ny kristianina rehefa sendra ohatra hoe manota na mety mangatsika de rahay mitotototo ato sy aroa, rahay ara de mety mitady toerana hafa mihitsy, mety manao hoe mifitra fiangonana dia atinoko daholo le taloha fa vaovao mihitsy ndray reto amiko zao dia lasa manao fanompona vaovao de mety atinoko daholo ndray le taloha. Tsy zay ka. Rehefa zanak'Andriamanitra ndray mandeha ianao mpandray fanasana amin'ny tompo, vita batisa, tokantrano kristianina, de zanak'Andriamanitra mandrakizay ianao. Fa izao voakapoka rehefa maditra, fa ny fanidikany hoe kapoka
andriamanitra tsy midika hoe narian'andriamanitra. Zay nytenen'ny tompo eto. Midika ny hoe kapohan'andriamanitra na anarin'andriamanitra, tsy midika hoe arian'andriamanitra tsy ho zanany. Tsy very ny famonjena ry havako. Ny famonjena nataon'andriamanitra antsika tao amin'i Jesosy tsy very, fa anariny sika. Mety isika ny manary tena, fa ny famonjena tsy very. Mety isika ny miala amin'andriamanitra, fa andriamanitra tsy miala amintsika mihitsy. De mananatra antsika izy. Rahatray misy endrika maro samihafa ny hamaizan'andriamanitra antsika mba hiverena antsika ho aminy ray, fa andriamanitra tsy mivadika amin'ny zanany ry havako. Itsika aza olombelona mpanota, tsy manary zanaka. Na de manota ary ny zanantsika manimba zavatra de zao kapohantsika izy, fa tsy hoe aritsika tsy ho zanaka. Ka isika aza olombelona mpanota ratsy tony, tsy manary zanaka na de maditra tahaka n'inona ary izy ao tokantranao, manimba zavatra mitabataba, mety maniko aza, fa tsy manary zanaka sika. Ka mainka fa andriamanitra tsy manary antsika. Afaka malala mahazo matoky ianao, fa rehefa zanak'andriamanitra ianao de zanany hatramin'ny farany. Tsy manary ianao andriamanitra. Mety menjera ao anatin'ny fahotana, mety menjera noho ny toe-javatra maro samihafa, fa izao ny tadidinao tsy very ny famonjena. Fa eo akaikinao andriamanitra, fa izao mibeba. Zay hoe tenen'ny bokin'ny Samuely hoe rehefa melika izy de anariko hoy ny tompo. Mibeba ry havako malala. Miverena amin'andriamanitra, zay fotsiny ihany. Mibeba amin'izay rehetra tsy mety tahaka nataon'ilay zanak'Adala, hoe nde hiverinao amin'le raiko aho. Ao amin'le raiko ihany misy ny fitahiana, ao amin'le raiko ihany misy fiainanao aho, ao amin'le raiko ihany no afaka manao zay tiako atao, ao amin'le raiko ihany velona sy salama. De miverena amin'andriamanitra ry havako. Ao amin'ny tompo ihany misy fiainanao anao. Zay teny fampanantenana zay ry havako malala, dia teny fampanantenana eto amin'ny testamenta vaovao, fa misongadina tsara mihitsy amin'ny testamenta taloha ty manao hoe ny andriamanitra ao de andriamanitra ny fahasoavana. Tsy mivadika amin'izay efa miteny nomeny ianao, ny tokony nomeny ianao, rehefa manonona tsodrano aminao izy miteny manao hoe hitay anao aka hiaro anao, hampamiram-pevitra ny tavako aminao aka mindrafo aminao, hanandratra ny tavako aminao aho, de omeko anao amin'ny fiadanana. De mino fa marina aminao zany. Rehefa miteny ny tompo mamonjy tompom-pavahana anao manao hoe voavera ny helikao, de aza mieritreritra hoe an'le olona eo akaikinao zany, na an'le olona ao an-damosinao, fa ho anao no hiterenan'ny tompony zany. De raiso zany famelan-keliko zany, fa zanak'andriamanitra ianao. Afaka malala ny tompony ampiorina ny finoanao ary tsy hahafoina saraka anao, fa ny andriamanitra ao tianao. Ivavaka sika. Tompo misaotranao zahay fa andriamanitra tompony hery sy ny fahefana ianao. Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Tsy miova ny fitiavanao ny zanak'olombelona. Tsy miova ny fitiavana ianao. Na inona fiovana eo amin'ny toetranay de tsy miova ny fitiavanao. Mania si zahay, manamary teny zahay, tsy mety miaino zahay, ndrandray aza miafina ny tavanao zahay, saingy tsy miova ny fitiavanao satria mandrakizay ianao. Mamelany heloka tompo raha toa ka manadino ny fitiavanao zahay. Mamelany heloka raha toa ka manamaivana ny fanompona, raha toa ka manamaivana ny fanarahana anao. Saotra tompo fa manome toky ianao, fa mitoetra mandrakariva eo akaikinay ary mamaly fitianay miatraika hatrany amin'ny taranakay. Tehirizo ay tompo ho mahatoky hatrany. Mamelany heloka amin'ny fitavozavozanay ary amarino mandrakariva fa zanakao zahay. Amarino amin'izay rehetra mitazana anay fa mpanomponao zahay ary tsy mampitovy anay amin'ny zanak'izao tontolo izao ianao, fa mampahery anay, mampandresy anay, mitantana anay, momba anay. Mitoera aminay tsirairay avy tompo, mitoera amin'ny asan'ny tananay, mitoera amin'ny tokantranonay, mitoera amin'ny tanindrazanay. Anaranao Jesosy. Amen.